ambifaliana ry ava-malala no iara-banantsika rehetra indray manjoy mandrakariva izao fandarana izao izay iarahantsika mamakafaka ilay lohahevitra lehibe mitondra ny lohateny hoe ny fiainana feno fahombiazana. Andro fahaenina isika androany izay iarahantsika mandinika ny lohahevitra izay manao hoe aza inona mandrakariva izay lazain'ny olona mombanao. Koa manasanao ankehitriny andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka isika mba azotsika mamantatra izay tian'Andriamanitra ampita ny solasaina amintsika. Iaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay izay nan-danitra, misaotra anao izay noho ny famindramponao, misaotra anao izay noho ny fitiavanao, misaotra noho ny fahasoavana ary ankehitriny Jesosy eo dia andre ny teninao zahay, ilaza ny hatsaranao ny tenako, fenoy ny fahasoavanao, fenoy ny fanahy masina mba azoko mampita sy milaza izay sitraponao rery any. Ka izay rehetra mandeha izao teninao izao dia mba hikasika ny fony ianao ka hanova azy ary hitondra fitahiana ho azy. Anaran'i Jesosy, amen. Rehefa malala tompontsoa lehibe indray no iarahantsika eto. Aza inona mandrakariva izay lazain'ny olona mombanao. Misy sary anohatra kely anankiray no tiako hisariana ny saintsika amin'ny ity anio ity. Sary mba ahazoana mahatsapa izany fanambarana ny amin'ny hoe manana zavatra ho lazaina mombanao ny olona, manana ny hamaritana anao ny olona, kanefa tsy izany ianao. Andray mandeha dia nisy zana-bory mahery no tezana nakotrika raha ny tena marinamarina kokoa, nakotrika tao amin'ny atody akoho ny atodin'ity vory mahery ity. Rehefa foy ilay akoho dia nandeha teny ny fotoana, nanomboka ny lehibehibe dia tsy nitovy ilay akoho kely sy ilay tsy akoho izy. Dia lasa fisainana reto akoho namany dia nijery hoe ary ianao tsy mba mitovy aminahy fa hafa no zahay ianao, tsy mba mitovy aminahy. Dia lasa koa ny sainy ity le akoho hafa kely ity izay zanaka vory mahery. Dia nalahelo tanteraka izy satria tsy mba mitovy amin'ny namany. Nampahery azy ny ilay reny akoho zany ny marimarina kokoa, nampahery azy dia niteny manao hoe malahelo aho mahita anao tsy mba mitovy amin'ny hafa kanefa dia zao na tsy mitovy azy ianao dia akoho ihany ianao. Fa dia mahereza indray andro isaky ny tatao vonana dia indro misy vory mahery mitsiditsidina eo amin'ny alohan'ny toerana misy an'ireto akoho reto. Mitsoaka sy mandositra daholo ny zanak'akoho rehetra fa ity akoho hafa kely ity tsy mihetsika fa zao voamaika mitazana. Ary lasa ny sainy manao hoe raha mba vory mahery dia afaka mba nanidina sady mba nandeha teny amin'io, kanefa tsy tsampany fa vory mahery izy. Saingy efa nampidirina tao anatin'ny lohan'ity vory mahery kely ity fa izy dia zanak'akoho. Rehefa malala tsy fantatritsika matetika ny tena maizy atsika fa saingin'izao ny amaritan'ny olona atsika no heverintsika fa mahaisika atsika. Izao ary no fanontaniana mipetraka amintsika amin'ity anio ity. Inona amin'izay lazain'ny hafa mombanao no inonao? Matetika mantsika zay lazain'ny olona rehetra mombantsika dia inontsika avokoa. Fantatrao ve ny famaritana ny mombanao manokana, ny zava-bitanao ary inona momba ny tenanao no mba fantatrao? Ry ava-malala, zavatra lehibe izany lohahevitra izany. Mila fantatrao ny tombam-bidinao, mila mahafantatra ny momba antsika isika, fa tsy ny olona ny mamaritra antsika, tsy izay lazain'ny olona dia marina aminao. Misy tantara kely anankiray eo amin'ny soratra masina, diso fantatsika loatra
andraisantsika lesona am'tian'io ity dia nytantarany davida. Davida dia mampatsiahy antsika fa ny fiainany dia feno fahombiazana. Na de teo azy ireo tsikera fanomezantsiny fijerin'ny olona fanombanan'ny olona azy. Raha soina dia nanana izy azy izy teo amin'ny fijery ivelany, olona kelikely madinidinika tsy mba vavety sy ranjanana tahaka ny hafa, fa na izany aza fantatry davida ny tombambidiny. Fantatrao ve tombambidinao? Ny fitandremana tokony ho tandremantsika dia zao ny fanombanan'ny hafa antsika. Imbetsaka no lazan'ny olona amintsika matetika fa olona tsy mamokatra isika. Indraindray ara misy miteny mihitsy hoe tsisy ilainanao, ianao tena tsy mamely mihitsy, tsisy fotony ianao. Ry hava-malala, manana tombambidy ianao eo anatrehan'Andriamanitra. I Saoly no mpanjaka izay nanana izy azy ny reharehanina teo amin'ny zanak'Israely. Ary Davida dia tanora nanana ny endriny manokana sady kely no faralahy madinika, kanefa dia anisany ny joro izy. Andeha ny ho jerentsika kely vetivety fa misy karazana olona zay tena nanambany tanteraka azy. Ny rahalahy ny antsoina hoe Eliaba, zokiny Lamatoa ny voalohany nanao tsinotsinona ny Davida. Azo inona fa Eliaba ity dia no ajainy indrindra ary nomeny Davida tombambidy manokana satria mahazoky Lamatoa azy. Tsy no eritreretin'ny Davida mihitsy hoe ity zokiny Lamatoa ity no anambany sy anao tsinotsinona azy. Tezitra mafy Eliaba rehefa naheno fa nialany Davida ny fiandrasana ondry, fa lasa izy ny azakazaka andeha hiady amin'ny Goliata. Nanao tsinotsinona azy Eliaba noho izany, ary niezaka Eliaba nilaza fa tena olona ratsy ianao, te hisehoseho, te hisekoseko fotsiny. Indraindray dia zany ny fiampangana koa mitranga eo amin'ny fiainantsika. Miteraka fisalasalana eo amintsika zany indraindray. Ny fanomezantsiny sy ny fanambaniana mety ataon'ny hafa. Ary ny olana dia zao, ao amin'ny ankonana ihany, mety raha-tapo aminao, mety fianakavianao, rahalahy, rahavavy, mpiray-tapo, ray aman-dreny, no anisany tena manambany anao, manao tsinotsinona anao. Tsy kivy tamin'izany Davida. Na dia teo aza ny fanomezantsiny nataon'ny rahalahiny, dia tsy kivy izy. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, dia ny fikitra ny mandrakariva tamin'izay fahafantarany ny momba azy izay. Samoela voalohany, toko 7:20 no ahitantsika an'izany. Ary Eliaba zokiny nandre azy ny teny tamin'ny olona, dia nirehitra tamin'ny Davida ny fahatezerany. Izany no zavatra mitranga. Mety manana olana aminao, ndray fianakavianao, ny rahalahinao, ndray tapo aminao, fa izao apetrao, fantaro ny maizy anao. Ny faharoa dia izao, mpanjaka Saoly. Tapa-kevitra Davida resy lahatra fa andeha hiady hoe zinona moa io lehilahy tsy mifora io Filistina nanao tsinotsinona ny Andriamantsika. Fa aleo za handray an-tanana, aleo za no hiady aminy. Rehefa tsisy handray andraikitra nareo, tsisy masazy nareo, za kosa vonina hiaro ny voninahitr'Andriamanitra. Izao no tenin'ny Saoly ao amin'ny Samoela voalohany toko 7:13. Fa hoy Saoly tamin'ny Davida, tsy toanao no andeha hiady amin'ny Filistina io satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatramin'izay ny ainany. Raha tokony hoe dera sy laza fankasitrahana no mba nomeny mpanjaka azy, satria
mahery fo vonina iady dia ohatra ny fanoliana indray. Zany ny fomba fahitan'ny olona atsika rehefa mba maneho hevitra de hoe hevitra aza zany, tsy hevitra tsy manao ahoany zany ve ny mba hevitra, tsy idiranao tsy vitanao io fa mipetra tsara. Trangan-javatra miseho mandrakariva eo amin'ny fiainatsika izany. Mety efa nandalo teo amin'ny fiainanao koa zany, mba maneho hevitra, mba manao zavatra dia kian'ny olona, ary tsy vitan'ny ao atokantrano manao mametsiny, fa ny mpitondranao indraindray mety ho mpitandrina manao manometsiny anao, manakivy anao, mety ny mpitondra eo amin'ny fiangonana, mety ny mpampiasanao, mety ireo endry maro samihafa maneho fanakiviana. Zao nefa tsy nampiemitra ny Davida izany rehetrarehetra zany, satria fantatra Davida ny maha izy azy sy ny tomba amidiny. Taorian'izany de niatrika niady ihany Davida, fa rehefa niatrika ny Goliaty izy de ny olona anankiray fahatelo izay ny tena nanao tsinitsinina ny Davida de i Goliata. Niomezany Goliata Davida, nanaova fanarabiana Davida, ary no ny nijerijery any Davida lay Filistina de nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volo ny tsara tarehy. Ankizy kely zao ve no iady amiko, nanao tsinitsina, tsy mpiady goavana nefa Davida. Ny fijery azy de olona madinika sy bitika, ary tsy nianatra momba ny ady, fa nanan'Andriamanitra izy, fantany fa manana n'Andriamanitra izy izay ao aminy, miaraka aminy, ary zany finoana sy fanantenana tao amin'izany no netiny niatrika ny fahombiazana. Rehefa malala, mety toan'ny Davida ianao, imezan'ny olona sesoeson'ny olona ianao, ataon'ny olona tsinitsinina ianao, eny na de ny fahavalo azy. Sao nefa ny tsarofy, tsy mpiady ianao, fa fantatra Davida tsara fa olona nofidian'Andriamanitra izy. Ary amin'ny tian'io ty koa, fantatrao ve fa olona nofidian'Andriamanitra ianao. Davida dia nahalala ny tomba amidiny fa zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra izy, ka na de madinika sy mbola tanora sy bitika azy de nofidian'Andriamanitra mba haneho ny voninahiny tany amin'ny Filistina. Rehefa malala, mifidy anao koa Andriamanitra, manana tomba biby maha izy azy ianao eo anatrehan'Andriamanitra, ary tsy mampienana oviana ny tomba ambidinao ny fanombanan'ny olona anao. Mety ametrahan'ny olona anarany ianao, mety amironan'ny olona zao fanaratsiana rehetra zao ianao, tsy mampiovanao zany, satria mana tomba ambidy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ianao. Mety androany no tsy anahanao zany zavatra zany, fa raha-pitso afaka miezaka ianao. Io mantsy ny tena olana, ny fomba fijery. Ny fomba fijery manokana ny tena, misy anankiroa no fomba fijery zay diso tokony ho amboarina eo amin'ny fiainantsika. Ny voalohany dia ny fampitahana ny tenantsika amin'ny hafa, manimby io. Mijery ny hafa de mieritreritra hoe tsy mba mitovy amin'ny hafa, ny hafa lava be ny tena fohy kely, ny hafa ngeza ny tena kely, ny hafa manam-pahaizana ny tena tsy de mba mahay. Sarovy nefa rehefa malala, fa tsy misy mitovy na iray azy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe zarazaina samihafa fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy iray ihany. Korintiana 2:12-4. Mety tsy hainao ny anankiray fa hainao ny anankiray. Hoy malagasy manao hoe zay tsy mahay sipika mahay fatram-bary. Mety tsy mahay matematika ianao, fa mety mahay français. Mety tsy mahay mihira ianao, fa mety mahay mampianatra, mahay miteny. Ary izany rehetra izany dia mila fantarinao. Tsy voatery ho hainao daholo zavatra rehetra, kanefa tsy voatery hitovy amin'ny hafa ianao. Ary mila amboaritsika izany, fa manana maha izy azy ianao. Ny faharoa dia zao, ny fisainana mifantoka tamin'ny lasa.
raha nandinika ny lasy ianao de mijery ohatrany tsy naomby dia tsy samy roso tsony ianao fa sao de tsy mahomby eo tsony ah. Le nataoko tam'izao tsy nety de za mihitsy angambany de tena efa ratsy vitana ka aleoko mipetraka kivy ah. Azadino fa izao hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe manadino ny zavatra anyarina ary mibanjina ny zavatra eo aloha. Tsy ataoko efa nahazo ny tenako fa zavatra ray aloha no ataoko ny tenin'Andriamanitra dia manadino ny zavatra anyarina ary manatratra ny loka amin'ny fihetsoana any ambony eo amin'ny Kristy Jesosy. Ataovy zay anahanao fifandraisana amin'ny Kristy fa raha tsy nahomby ianao androany de ho fitahiana ho anao zany rahampitso. Rehefa miaraka amin'ny Kristy ianao de hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe lavo impito marina fa mbola tafarina ihany. Ao amin'ny Isaia 7:30 de hoy izy hoe na de ny tanora fanazy de mety ho reraka sy ho sasatra ary ny zatovo aza de mety ho tafitohina. Fa izay miandry an'i Jehovah de mandroso hery kosa hielatra ny akarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy fa tsy ho sasatra ary andeha izy fa tsy ho reraka. Azo atao ny miova raha tsy nahomby ianao, ratsy ny fanombananao ny tenanao hatramin'izay, afaka manovanao Andriamanitra. Ny Andriamanitra zay nanova ny Davida, ny Andriamanitra sy afaka manovanao. Andriamanitra zay nanome fahombiazana ny Davida no hanome fahombiazana anao ihany koa eo amin'ny fiainana. Mety manana olana ianao tsy fahombiazana eo amin'ny fivelomana, eo amin'ny fianarana, mety tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana, eo amin'ny lafim-piainana manontolo, eo amin'ny ara-panahy indrindraindrindra. Azadino, tsy niova ny Andriamanitsika. Ny Andriamanitra Davida no Andriamanitsika. Ka raha naneo zava-dehibe tamin'ny Davida izy, dia afaka manao mihoatra noho izany aminao Andriamanitra. Ka androany, ny sekre, ny tsy ambaratelo, ny fahombiazana dia izao. Miandry an' Jehovah dia nandroso hery. Ka raha tianao ny androso hery, lasa mana herin-tsaina ianao, lasa herim-batana, herim-panahy dia izao miandrasa an' Jehovah. Ary ilaitsika izany. Ka ho tahian'Andriamanitra ny ianao, miantso anao mba anana izany fomba fijery ao amin'ny Kristy izany, mba anana hery ao amin'ny Kristy. Manatoa an'Andriamanitra ary mandraisa fanapahan-kevitra amin'ity androany ity fahitahanao Jesosy. Ivavaka izy. Tompo Andriamanitra io misaranao zay no ny teninao. Ankehitriny raha mijery ny zavatra manodidina zay dia manome tsiny anay avokoa ny zavatra rehetra ary indraindray dia mametraka anarana aminay mihitsy noho ny tsy fahombiazana azy. Fa mahatoky nefa izahay fa ahazo hery zay rehetra mandray ianao, koa fenoy ny herinao zay Jesosy, fenoy ny fanainao masina izahay ary eo ka ho arotsaka ao anatinay ny hery ny fahombiazana. Ka raha tsy nahomby hatramin'izay dia hivadika fahombiazana ho anay ny fiainako avy rehetra. Na raha Jesosy nanoana mivavaka. Amen.